RN 95.2 manolotra ho atsika. Karazam-bibiolona. Tantara nosoratan'i Axiel. Maolitiana nomenjanahary, tolotry ny avo, miaro nomenjanahary, miaraka amin'ny Daniel, Kabanta Maeva, Antitapita Mikael ary Rafens. Nandra izy eo miaja soa mendrika, nandrindra ny lafiny ara-teknika, sarobidy dia lahy. Anio ny fizarana faharoa. Aty ara-baina rehefa tonga soa ianao ry toa. Ena ry anaka. Naleko mihitsy niakatra nitsidika anao aty fa ianao moa izay efa ela nitsididina tany am-paratazana tsoniko. Ka tena tsy afa-miala amin'ny azako angiary ny toa e. Ohatra, ary nitondra saka angaha ianao zany. Misy saka tokoa netiko ato anatin'ity ary ity. Ianao mantsy tamin'ny taondasana nafatra hoe mba hitondray saka rehefa misy dia nitondrako. Marina tokoa zany fa tena misaotra betsaka rery ny toa. Efa mandreraka mihitsy ny ataon'ny voalavo atao trano ato indraindraika. Mbo marina moa. Andrasangia avoakako izy ato e. Io izy io e. Saka lahy somary volokary izy ity ka asa raha ho tianao na tsy izaoko. Ahoana moa tsy ho tiako fa mba omeo aho hoe isotrotroko ry ny toa. Dia ara-baina le sila zany ry Mimi tonga soma tsara atao trano koa. Ary hono ary maefa. Ahoana izay? Misy vehivavy miara-mipetraka aminao ngany to ohatra misy fiogom-behivavy sy akanjom-behivavy tazako izany ato. Misy ka. Dia efa nanambady atsokosoko taty ianao dia tsy mba nampandrea solondray aman-dreny nitaizanao akory. Ka mikasam-pandreanao mihitsy ange fa be asa loatra tato ato e. Sady mbola vao mifamofo izay fa tsy hoe efa mpivady ako. Ka na zany azy fa iza aloha ty vinantoko nahalatsa dambanao taty e. Sady voatsela akory ane ianao ry maefa maty vady dia nahita solony sady. Tsy vahiny amin'ny ntsony rery ny toa fa avy any amintsika any am-paratazana ihany. Ka iza vany ara hono izany? Iaingo ka. Iaingo? Iaingo sanatra lay voavy sy raha vao mariva e? Izy indrindra. Andre kiako eo. Fa azon-doziny ianao ty ry maefa. Hidy bingo amin'ny vehivavy ratsy fitondran-tena ohatran'ireny ve? Aza dia mandrora tsy maimpo rery ny toa. Ratsy fitondran-tena hoana ary iaingo. Ka tsy hoe be voka sy nanambady moa izy iny. Ary nahilikiliky ny ray aman-dreny sy mpiray-tam-po aminy mihitsy. Zany manko malaza ny am-paratazana any. Sa ianao no nabe voka azy? Ny tena marina ry ny toa dia nisy olana nanolana azy ka nabe voka azy. Tena angoraka sy ny tia azy ny zanako lahy Zany tokoa satria izao fotsiny ihany teniko aminao Sy mila ankiala iaingo vadinao raha mbola za koa ny raviky ny taiza sy nalehibe anao ary nahatonga anao ohatran'izao mazava. Tsy fantatrao akory ange ny zava-marina nitranga ry ny toa. Tsy te alalan'izany e. Zazaka mbo tsy misy mpiay anao no nalaiko zanako. Ary zany na olona anao ka tsy maintsy arahanao ny teniko. Azonao ve zany e? Nefa dia miala tsiny aminao fa tsy hisaraka aminy fa ataovy izay ataonao ry ny toa. Izy no tiako ka tsy maintsy hovadika. Zany mba avaly tenin'le kely ty marina. Dia ho hitantsika eo ary zaniko. Ary mba aiza moa zany ty izy ny tsy tratrako ato ka. Sa lasa ny renireny ohatry ny alika tsy manatopo any. Lasa ny safany amin-drasazy izy fa mba asio fetrany kely mivavanao ry ny toa. Enao nefa voan'ny ody fitiany any ka mivavako ny feranao. Ijanonandro vitsivitsy aty ka ho hitako kely eo moa zany mba tena hitiavanao azy zaniko. Saingy izao no lazaiko aminao ry ny toa. Ka tsy handrety mararina fihetsika fataonao amin'ny haingo raha tsy tianao dia divantsika mianaka. Fa mba iza tokoa moa zany le tena rainjanany nabevoka azy. Efa nilazaiko anao fa tsy olanina nolana sy nabevoka ny haingo. Ary za mihitsy no nitifitra an'le jola tamin'ny basika nafaty azy. Aleo aloha mody tsy taitra rehefa tonga eo kiala haingo ka. Tsy maintsy hitako ny hevitra nasarahana azy roa raha mbola zako ny raviky. Ary maefa dia tsy avelako hitaiza sanadra velively zany. Ka ento ary zato resaka ao anaka fa miaino anao Tsy inona akory ny atondiako raha neny fa nafatra ny vadiko
Anafatra ny vadinao ahoana moa zany ry tovolahy? Fa anga misy vadinao mipetraka ato aminay ka? Misy de misy tokoa. Ary tsy iza ny anarany fa Iaingo. Lozinina rety Fa iza moa ianao no milaza fa vadiny Iaingo Fa ny anarako ary zany rainjanany raneny Lantro. Enao ve le tsy olanan'olana sy nabe vokany Iaingo? Fa anga moa tsy hoe efa maty ianao ka? Tsy mety maty araneny Andrasa sehoakanao fa io ny tratrako io ary io koa ny olatra ny idirany balamaefa. Kanefa adinio fa mbola velona soma tsara zao miresaka aminao zao. Fa gagana inona rety rerazako? Fa ahoana ny tsy nafaty anao zany Resaka lavabe tsy takatrao zany raneny fa eno tsara ny afatro amin'ny Iaingo Ka maninona nefa raha miandry ny Iaingo ianao de miresaka mifantana aminy Ho avy eo ihany izy fa lasa nakahitana any amin'ny mpamongady ihany mantsy. Mbola tsy azoko atao aloha zao mena mifantana aminy fa animba amin'ny planiny efa nomaniko azy zany ka. Fa zao mbola ho avy ny fotoana akako sy hitondrako azy. De ento manaraka anao amin'ny mihitsy fa tsy sitrako ny any ambadiny amin'ny maefa zanako Eny saingy tsy anaiky anaraka namora foana ny fiaingo ka mila fanampianao Ary zay na tonga avy aketo aminao amin'izao tsy mahita azy zao. Efa fantatro mantsy fa lasa naketana izy. Ary efa nanara-maso azy foana zany ianao io Ka inona raha le fanampiana de diavinao amiko Lazao amin'ny Iaingo fotsiny fa tonga teto za fanorainjanany ka mila manaraka sy manambady ahy izy. Fa ratsy zany de iteraka karazam-biboly izy ka ho sahirana amin'ny famelomana azy. Ry kiaky andreneniko iteraka karazam-biby olona hoe Iaingo raha tsy manaraka anao Voalazanao raneny Lazao azy fa tsy maintsy manambady ahy izy raha tiany niteraka olombelona tahaka ny olon-drehetra. Fa ratsy zany kosa de hivadika karazam-biby olona ny zaza ao akibony ka ialako tsy ny de melo Aleo aloha alaina ny sakafonay sy zafy fa efa amiray tolakandro zato zao. Inona ry ny laoka nandrahoiny totofiky tato an-dakozia tato Tena nona mihitsy zany. Ndry ary to tsisy inona daholo ny vilany ato. Fa ahoana re? Tsy nahandro sakafo ve toto? Andraso hoe antaniko. Totoraviky Totoraviky Ahoana Ary angasy nahandro sakafo ianao to tsisy inona ny vilany ato an-dakozia. Nahandro ka? Ary vao avy nanasa vilia sy vilany mihitsy ary ayoko. Zany ve? Fa nofinosinao anga sakafonay sy zafy? Ny sakafo ihany nandrahoako ry Iaingo fa tsy misy anareo zafy zany Sady maefa koa tsy mody atoandro androany. Fa nahoana kosa ary tontolo tsy nisanao sakafo zay Efa nametraka vola hividiananao laoka ane ankio maraina Za nga ry ihany napiasa anareo ka tsy maintsy ahandro ny sakafonareo Azafady Io ambony latabatra io ny volanao fa mahavidy ny laoka hoaniko Ka hatramin'izay angenao nahandro sakafo anay ihany Noho maefa misakafo atoandro eto nanaovako an'izany fa rehefa tsy mody atoandro kosa ny zanako de ihany ny fantatro raha matoty Andray ry Totoraviky. Manina nefa ianao raha mba nitenanay sy zafy melora izany De sady nahandro ny sakafonay zay no mivarotra any an-tsena. Ka manomboka izao ary de fatary fa rehefa tsy eto maefa de samy tsika mahandro ny sakafontsika Fa nisy zavatra tsy tianao nataoko ve sa nataony zafy ny manao an'izany ianao ry Toto Tena misy mihitsy Misy zavatra tena tsy tiako mihitsy Ary tsy iza manao an'izany fa ianao zay miresaka amiko Ohatray Finona ny zavatra tsy tianao nataoko? Tonga de tsoriko fa mifandrobotrokinao amin'ny maefa nambady anao tsy levy mivavoniko ry kiala kely ty Hay ve zany Te aoka ho fantatrao nefa fa tsy nandrokidroky ny zanakao mihitsy Izy ny laza fa tia sy anambady Ka na izy na ianao tsy akasitrahako mihitsy ny vadianareo Zay na be vokanao vadiana fa tsy ny zanako nasainao hitaiza za na drafy Tsy nanery azy ity zay zanako ary Toto fa safidiny azy Ary velo kokoa ny zazaterako na efa maty aza ny ray Efa maty hoe ny ray ny ary velonao ny zazateraka Volazanao Ary ina moa no mampimeanao amin'izany Fantary manomboka izao fa tsy maty velivelo ny rain-janako raha matoty Maninona? Zany Retirety zany fa ny masoko izao mihitsy angeny nahita ny nafaty azy Sainga ny masoko izao koa no nahita ny nahavelona azy satria tonga teto izy omaly ny laza tamiko fa izy no ny fanirain-janakao Ary nasehoany ihany olatra roa teo amin'ny tratran'izay nidirany bala amin'ny maefa nitifitra azy Andriamanitro Tsy maty tokoa ve fa ny fa velona indray Tsy maty eny ianao Kanefa eno tsara fa zao no afany ary Hoe ahoana? Tapahony hevitra ao anambady azy Fa ratsy zany
dia hiteraka karazam-biby olona ianao ka ho sahirana amin'ny famelomana azy. Samy tokoa very totoa. Ano izy fa inona indray e? Noho izany dia misara haingana ianao amin'ny maefa ary manarano rainy zanakao. Mazava aminao ve izany e? Mazava saingy valiteny mazava koa no amaliko azy fa tsy misy asaraka sy maefa izany. Niza mikasa-ndrava ny fitiavanay. Aza miseho mazandoha re tsy tira tsy te ahitangano ah. Ka tsy saraka maefa mihitsy ara mbola tia izy e. Dia miomana tsara ary fa tsy maintsy ho tafasarako ianao sy maefa satria tsy ekeko ary laviko marindrano ny anambadianao anjanako. Mazava ve zay e? Odry tsy raha mahatoraviky fa ry mamikiviky makatien izany. Tena izy mihitsy ka. Aloha hiala eto ambarabarakely eto fa tena ho avy ety iny. Ary ataoko amin'ny fanaovana azy tsy mahalala an-dramaka anga. Dramaka, aty ihany ve ianao zay e? Aiza izay olona e? Tokoa raha avako fa mandrosoa. Salama ve aloha e? Salama tsara e. Ary androso tokoa moa Dramaka fa tena mila anao ah. Zany Ko tsy tafaray zany tisy manina fa ianao mila ary za koa mila anao. Anomboka indray ianao sy ny somonga anao Dramaka. Tsy somonga zany fa tena marina ka. Io ny sezabolina dia mipetra fa aza mijajirika fosiny eo moa e. Hipetraka tokoa moa ako. Tena mila mifanampiana ao Dramaka. Efa nilazainy masina tamiko e. Aza manafa vonina nampy anao ary tsy maintsy voavahantsika izay volanao e. Mahatoky ny fahaizanao Dramaka. Eno a. Izany indrindra no nakinesako aty Ambohijavona aty ary soa fatratrako tato ianaoko. Hatramin'ny raharaham-pamadian'ny tompoko lavadinao iny aloha dia mbola tsy nivoaka amin'ny faritra teto Ambohijavona hatramin'izao e. Ay kosa, tsara vitana zaniko. Tsy hoe tsara vitana fotsiny sika fa isika mihitsy no mifanambina ravika. Motsy ny lamina soma tsara ny famadiana ny karakarainao izay tantaniko. Masy mahay ianao ka tsy nanenenako ny nakanao tamin'ireny Dramaka. Ary tsy mitsahatra misaotra anao ary ako. Fa ny resaka nataoko anao tamin'ny famadiana iny kosa aloha dia mbola tsy nivalianao hatramin'izao e. Ka aiza moa Dramaka ty elanela tamin'ny manasaraka antsika? Efa miontsika izao ka mba valio amin'izay ary ny faniviko e. Amaly ihany fa aleo aloha mba voava ny olana ilaiko ny fanampianao e. Ka ny olana ny misy foana e. Sa tsy te hitsotra amiko ny fandavanao ny faniriko ianao? Tsisy mongana fa vazovazo fa tianao nge ahy. Ary tena maniry anao andefy mandriko mihitsy. Zany a? Zao ary, raha voavahanao ny olako dia ekeko avy hatrany ny fanirianao. Ka ahoana? Raikitra izany rafiko fa lazao amiko tsy miolakolaka hoe inona zato olanao ho vako. Adalaim-behivavy tsy tiako vady no le zanako lahazay Dramaka. Ka iriko mihitsy raha sarahanao ry zareo raha vitanao zany e. Efa haiko e. Fantatro fa mananjanaka lahazay tinaizanao ianao. Maefa anao narany ary polisy any Andrenivohitra izy io. To fantatrao avy hatrany ny mombanjanako Dramaka. Nefa ne mbola tsy nahita azy ianao e. Tena vendrana koa le rafiko tika. Tsy tadidiny akory fa efa tany amin'ny famadiana tany am-paratazana iny no nilazany tamiko momba ny zanany. Mba jereo re izay azo atao fa tena tafidikizo mihitsy aneo le zanako lahy Dramaka e. Eny e. Andraso kely aloha jereko eto amin'ny fitaratra eto ny mahazo azy hoe. Eo ary le efa naposika. Raha ihany ty ravika. Tena raha mihitsy fa nidy bingo amin'ny behivavy efa bevokan'olona zay ane izy e. Iaingo no anarany. Zany mihitsy ane ny hitako eto e. Ary to karazany ivadika karazam-biby olona hono ny zanak'le vehivavy rehefa teraka e. Sa tsy zany ny hitanao amin'ny fitaratra ao? Zay indrindra no tiako ambara fa sadaikatra ny vavako ilaza azy ravika. Iza koa ny malala an'izany io fa motiako adaly eo ianao dia milaza ny tsy amin'ny taniny eo raha matoty.
Mba ataovy re zay mety fa tsy te hanan-jafy kely karazam-biby olona zany ara maka. Nga vitan'izao fa ho karazam-biby olona ngeza be amono sy hinana nareo menakavy mihitsy ny fahitako azy ato. Ndray, aza hitako aza mahita ane zany. Marina moa fa tena miorina sahady zany hodohako zany. Kanefa aza manahy ianao fa vitantsika ny amin'io ka. Ekorotana miaraka amin'ny tsy tia maintsy fotsiny ny ampiasaintsika dia tafasaraka azy zareo raha vika. Ono maro maefa. Ahoana ke? Mahazo manontany kely anao ve a? Tsy ho hinandray moa ianao no tsy mahazo manontany fa mihaino anao ako. Ary aza miketrona toy io moa ny andronao fa mbola tsy nametraka fanontaniana taminao akory ange ahy. Miketrona maninona koa ny atroko fa mifanontanianao apetraka ary haingo a. Inona koa zao mahakizitina anao io? Tsy misy kizitin'izany io fa aza manitatra ianao e. Hitako. Ka ny tiako antaniana dia zao e. Misy zavatra manahira-tsaina anao ve sa misy inona ny tao zara fa miresaka amiko ianao tato ato? Zara fa miresaka ahoana? Ka tsy ahita teny firy sady ohatry ny malomalo kendrika izany foana ianao isaky ny tonga ato an-tranoko. Mba reraky ny asa re fa aza defa lavitra ny sainao a. Ka na reraky ny asa aza nge ianao mba mitsiky sy misangy amiko foana isaky ny avy miasa hatramin'izay e. Ankehitriny dia ohatra ny tsisy tsony izany. Ka io mety amin'ny vaky sy anao sangana dala aminao foana zany isaky ny miditra ny trano. Moa zany valy teninaoko. Maninona koa zao mahay vava ohatra izany? Za ve mahay vava sa ianao mila vaniny amin'ny tsy misy dikany? Tena tsy mazava amiko mihitsy izao ataonao izao ka. Tsy mazava ahoana koa e. Tsy mazava amiko e. Ary mavelo-panontaniana hoe mbola tia avy ianao sa ahoana marina? Fa resakinina daholo ary zany ambaranao zany ry haingo a. Andeha isaika kely aloha fa to ilano vaniny eto fotsiny ka. Tsy mila vany afa tsapako tena miena mihitsy ny fitiavanao a. Ary zara fa miresaka amiko ianao ry maefa. Jery io zany izy ranga. Miena ve fitiavako anao dia mbola azoto manoroka anao ary rehefa mivoaka sy miditra ny trano e. Ka nioroka ataonao aza ohatra ny vonjy tavanandro fotsiny sisako. Allô? Ahoana izay ry Nadia? Ianao koa dia efa mahatsikaiky mihitsy ka. Reny efa voalazako anao reny fa mivaly teninao sisa ny andrasako na enina tsy e. Ay kosa misaotra betsaka anao dia tafandrimandry ary Nadia. Sarika sy miangolangola ery izany sasany rehefa miresaka amin'ny Nadia. Fa raha amiko kosa dia kizitinao izany. Ory haingo a. Agent de police miasa ao aminay anie Nadia e. Fa nga tsy vita tany amin'ny komisaria ny resakareo mbola fampiasa telefona amin'izao ora izao nareo e. Ary fa leo fa zavandravandranao fotsiny eo. Diovy ny sainao fa momba ny asa ny resaka etany e. Momba ny asa koa ve moa dia misy hoe ny valy teninao sisa ny andrasako na enina tsy. Tsory amiko fotsiny na zana na dia tianao dia ahoriko izao dia izao ny entako e. Sao dia mba ianao kosa ny tsy tia atsony ka te hisaraka amiko ry haingo a. Sa anaovanao toetra fafandray ny lazainao fa te hisaraka aminao? Fantatro anefa mampirafy mihitsy ianao na tsy mitsotra amiko azy e. Tsy misy an'izany velively fa mba diovo an sainao. Tena miasa ilay fanafodin-dramaka marina. Ary aleo koa za nampitrotraka fa mandaitra mihitsy lehibe korotana. Fa inona ihany izao famalianareo amin'ny andro alina izao e. Vaty ve tsy famaly rany ny to fandeha vonjeo ny efitranonao a. Vady amin'inona koa e. Soratra tsy vodiondro ny vitanao tamin'ny kiala lavalelo io ka maninona raha isarahana any? Sisy hidiranao koa ny resaka efa ny efitranonao marina vonjena ary ny to a. Tsy maintsy hidirako fa ato tranonjanako ahy e. Raha manakambo dia ahorony ny entana. Ary lasa mandeha fa tsy ny zanako reraky ny asa no ilana ady amin'ny andro alina eo. Izay zany ny tianao. Zany mihitsy ny mamangina rangana reo fa marary be ny andohaka ka. Ary tsy misy mivoaka zany koa eo. Tena niova mihitsy maefa ary tsapako ny ena fitiavany aka. Inona loatra reny antony? Ary efa vita koa tindra raha ato an-dakozia fa haperitra ny vetivety aloha dia andeha hanampy an'izafy ao an-tsena rehefa eo. Ohatra marina? Fandraindranakindriany ty rengo a. Fa inona mampatahotra andry Tsy maty marina venao sa ny avelonao no miseho amiko e. Ahoana ny fomba nidiranao tato an'efitra tato fa tsy henoko akory. Avariana tao an-dakozia ndriko.
ary tsy avelona matotomo manoloanandry fa olombelona nofo saraka aza matahotra. Fa ahoana ny navelanao kanefa dia hitako izao aneny nafaty anao tao amin'ny laboratoara ny Dr Karine. Tsy ambarateloko manokana zany seria sady zako ny tena antondihako aty fa mba hitafamindria. Mandidy anao aso fa nivoaka n'ity trano ity zao dia zao raha tsy zany dia tsoko vonjeo Sy misangy aminao nge ahy sa tianao ny kikakikako zao dia zao. Leta voafahany ty atanako ty regny fa maiza mipetraka. Ka mosy fany fa mba mandehana moa ianao raha nga mivoaka any andeha ihany rehefa aveo fa aza maika e. Sady inona ny olana fa tsika harorerika zao ny ato an-trano e. Efa nikendrenao mihitsy angany mahirery ato an-trano. Santoko satria te resaka manokana aminao ary fantatro fa miasa lahady mahefa androany sady nandeha ny tsara velaty am-piangodana koa raha viky. Tsy nisalasala fa tonga hijery sy tafa amin'ilay malala. Ary tena manara-maso ny fiainana mihitsy ane ianao raha izany. Efa elany nanara-maso andry fa sady tsy hitandriny tsy fantatry ndry Ka eto ainga anarany resaka ao fa maika hamonjy ny tsena koa e. Inona mamaika andry fa zafy mpanampindry efa ao siria. Dia atsaharo kely koa ty sherisherianao ty fa tsinitsinako ange ianao e. Ohatray adino trinka fa zanako ny ao akibindry. Zanako tsy fidy noho ny fanolanana nataonao ahy fa tsy noho ny fitiavako anao e. Ka na tiandry na tsy tiandry dia raha injanakindry aza aniko. E maninona? Dia tsika no tokony hivady fa tsy nareo somahify. Aza manirinifina koa tsy aniry ry fano fantasy fa tsy manam-pitiavana anao na dia ohatry ny silako aza ary tsy za zao nanambady jiolona tahaka anao. Kanefa tsy maintsy manambady andry satria rako ange mikirinao amin'io zazao akibindry io e. Tsy rahako na rahanao na tsy rahanao e. Mba fantatry indry moa fa hivadika karazam-bibolona zazao akibindry raha tsy manambady andry. Ahoana koa moa ninoko an'izany lainga sy abobo zany. Jereo kely araha tsy mihindry. Andray marina to mifoaka vanga ny vavanao ary melava be vetivety eo ny otananao. Ka mory fano fa matahotra. Ka marina e, aza manatona ianao ka. Za le tsy maty vonoina ary mety hivadika karazam-bibolona tahaka any zazao akibindry satria rako mikirinao amin'ny vatany. Andremo sao alandry zanako fa ataoko mijaly tokoa ndry vao maty raha nanala zaza. Fa raha tsy manalaza zany dia ahoana? Dia hiteraka karazam-biboly ndry raha tsy manambady ahy e. Satria za rery no manana amin'ny fanafody tsy atonga ny zazao akibindry hivadika biboly. Ka za aloha tsy hanambady anao zany e. Dia mana-po za raha fa hanenina mafy ndry. Nefa dinio tsara aloha izay voalazako andry teo mbola hiveriny ety any amin'ny manaraka an-tany izay tena hivitry ndry. Lasa lehilahy koa fanadianao ry fano fa mandehana amin'izay tsy mialy eto raha tsy manaiky mivady ka ary manaraka andry. Fonandry aho fa zampahorianao toy izao e. Tsy mampahory andry sery fa tonga dia aka andry anaraka fotsiny Ka efa hoe tsy hanambady anao za fa maefa ihany tiako. Maefa mihitsy zany ny sakana tsy hanambadindry amin'ny vandy. Dana moa ianao mandefa efa ho avy eo izy e. Dia aleo fa hifampitany eto zay e. Zay tsy maty aminay mitsamo no hanambady andry. Samba manao an'izany moa ianao ry fano Manina nefa raha mitady vehivavy hafa ianao e. Niriny rendrana ka tsy hitady vehivavy hafa tsony ary seria. Zay ary ianao fa misy olona mihitra zany. Aleo isitry eo fa inona ny olana e. Ze sosy eo. Ay, dia efa mampiditra lehilahy ato mihitsy ianao rengo rehefa tsy misy olona ato Totoa marina. Ka inona amin'izay ny blème marana eny Ay ve ianao ihany ry tovolahy Ento manaraka anao any kiala kely io fa za tia trano zanako ny lalaovanareo fitiavana. Tsisy nilalao fitiavana izany eo ry tontolo raviky fa itsokely ny vavanao Hitako zany e. Ny zanako fotsiny no lany zara sy hizaka ny kilalao fitiavandriko amin'ny fatim-bibiolona io. Maninona tsara hoe raneny fatim-bibolona ahoana moa za ty aminao. Azafady re anaka fa lasalasa ny vavako Tena tsy tiako ny filazanao ao fatim-bibolona fa mahita ianao Mifona fa tena tsy fananiako ry tovolahy mifona re Zavatra faran'izay tsy tiako ny teninao teo ka afitaiko ny aminao androany. Ohatra to mivadika ara-tsako be ny andriry ny aingo Oay marina io fa manantona izy ry Avelao re io fano Avelao izy io ry aingo io maty ahy Matro
Tena maty totoravika. Loharany fantamin'io any lavabe ny fony dia nohany avy hatrany ilay fovo loatra. Tray marina. Anjanoko eny maefa fa tonga lozinina reny itrangeto hoe. Ohatray, raha tsaka be inona koa ty avoatrany ty ary oay. Naninona ny tomy misondrave ohatr'izao? Oay, to maty sy misondrave. Andriamono maefa fafano io ah. Zany ve? Aleo odifiriko fa manatona. Oay, to tsy mety maty na dia efa voatikotra aza fa manatona ihany. Voapedany ary Iaingo. Voapedany ah. Avelanao maefa e. Avelao izy ah. Maty ahy e. Maty ah. Ai! Filatsany. Nahoana dia finoanao koa maefa e. Nahoana ah. Sanambady anty anao vonoiny tiako azy e. Finoy afa tsy raharaha. Iaingo, fa inona mampitsikika anao eo e? Nanofo ratsy anga ianao? Nanofo ratsy ary maefa. Nanofo ratsy ah. Fa inona nofo ratsy nampitsikika anao teo? Dia ho lazaiko amin'ny maefa ve? Oka ihany fa tsy tiako fatana momba ny fanaka. Fa inona indray izao kikika tsy misy atoriana ato izao e. Marina raha tsy tapaka mihitsy ny toromasoko. Mandihana matory fa sendra nanofo ratsy fotsiny Iaingo ry totoa. Ka tsisy atoriana ka. Tokony alefanao mandehana mihitsy kialakely fa manakorotana amin'ny fiainantsika mianaka ato fotsiny. Tena marina e. Andevo indray fandrinanao fa aza manapitrotraka eo kory totoka. Tsy Rafika indray ve ty makaty ity e? Tena izy mihitsy. Ary midobodoboka manaraka mifanindra ny eriza mifoko izany marina. Tsy amelaka no Rafika ratsy azoko fa tongava soma tsara. Aleo aloha hiala eto ambaravarana eto fa efa akaiky in'ilay malalako. Inona indray zao reny nolazainy io? Oka fa hitako ny anaovako azy. Ramaka! Aty ihany ve ianao e? Ramaka! Aty ihany Rafika mifoko fa mandro soa. Ai, ianao ty hoa dia mahita tenenina mihitsy isaky ny mahita ah. Fa manangafana mihitsy neny fahitananao Rafika. Mandro soa ary za tsy izy. Androzy tokoa moa ako. Fa salama tsara ve aloha ianao e? Za aloha tomady tsisy atahorana fa ianao no manahoana? Salama ihany saingy mandry tsy lavolohany avanao ka nakaty indray e. Ndry tony. Inona hono tsy mahalavolohan'ny Rafika karakarako azy malaky. Ka inona moa fa tsy ny amin'ilay vehivavy bevoka manadala ny sainjanako iny ihany e. Mbola mitokona tsy mety miala ao hatramin'ny mahefana izy hatramin'izao ka tena manahirana ny saiko mihitsy e. Iaingo moa ty anarany rakiala kely? Ohatray? Anga moa zany efa nilazaiko anao ny anarany ka. Tsy de tsy fa tsindrimandroko no nahalalako azy zany. Zany ah? Ino a? De tena miaiky ny tsindrimandry sy ny fahaizanao anananao ah ka. Tsy tadidiny Rafika fa efa nilazainy tampo ny anarany Iaingo fa diny noho ny avendrana. Ka zao re Ramaka. Mandaitra ihany le be korotana sy ty mainty nampitondranao ah. Hay. Saingela loatra ny voka ny tena leoko indray nakatiako. So dia mba misy fomba azo anafainganana ny raharaha ohatra. Ay ve. Misoko miadana toy ny vongisa aloha reny fanafodiny meko anao reny. Fa raha mila ody mahery sy ainga ampiasa ianao dia no matory tsy mifo no ampiasaintsika. Matory tsy mifo e? Eno a. Tonga dia vita tanteraka ny amin'ny Rafika. Tsy arary, tsy arokototra izy fa atotsy fomandrak'izay. Zay de zay mihitsy ny ilaiko sy de diaviko Ramaka. Ataovy moa zany fa tena may noho ny may ary dotra noho ny dotra ty havanao e. Ndrery tonaka e. Vina moa ianao tsy nomeko fahafampo fa netaeta mpitiavako tsy mbola mivalianao kosa.
Zay indray ianao Maninona nefa Sangy io tsy mandamy fitiavanao fa mbola mandinika sahiratsaina amin'ity kalayaingo ty fotsiny e. Za kosa aloha tsy haniry-manitra ohatry ny alika mandovy-koditra eto intsony. Tonga amin'ny fotoana akakanora vatotia. Zany moa fa aza de lasa saina ohatran'izao ianao e. Tsy olana mihitsy izay sarany takinao. Ny malasa saina nangy de hoe efa lany anie le ody fanaovana azy atampoka. Andray Ramaky ka tsy maty vavany avy raha zany. Mba hitadiavo hevitra moa re a. Karaha mila azy maika ianao de tsy maintsy miaraka amiko any amin'ny ladoaniko any Ambohidolo fa any anie ny toerana masina fakako azy koa e. Any Ambohidolo e? Sady misy fombafomba tsy maintsy atao aminao raha tianao ahery sy hanaraka ny fanirianao le ody mahery. Fa de tena mahery tokoa ve zany e? Ka tonga de matory tsy mifotsotro zao zay olona irinao faty. Odinina indray no ahery toy izany ho ianao. Oka fa hiaraka tsika Ramaka. Saza ny kalaingo mihitsy zany matory tsy mifo zany. Amin'izay afaka tanteraka amin'ny maefa. Ary andeha ody anga ny to zany no ohatran'ny mangoron-entana sa ka tsy ody any aparatazana akory fa mangany le ramatoa Dekona namako izay. Namanao Dekona? Eno mpanompon'Andriamanitra mafana fo zany sady efa Dekona tao am-piangonan'ny razantsika teny aparatazany. Saingy indrisy fa voatery nanaraka amin'ny vady amin'ny pila ravinahitra any Ambohidolo izy. Any Ambohidolo? Manarana hafahafa koa izy zany. Tsy lolona matotoa araka ny eritreritra mangeny betsaka any fa lolom-boninkazo e. Tanàna sosy mahafinaritra zany sady be voninkazo ka zany no maha-Ambohidolo azy. Mbola tsy fandraiky indray zany ko. Fa lavitra angamba misy an'izany Ambohidolo zany. Ambanivohitra tena lavitra mihitsy aloha e. Satria tsy tafaverina ray andro raha ohatra hoe miala avy eto Antananarivo de afrina zany ianao no any. Mety 2 na 3 andro angamba fa tondra vaviko mifanampatsina amiko mihitsy ange zay Ramatoa Dekona zay hoa e. Zany? Tena tsy salama hono izy ozy le zanany sendra fanena tamiko teny an-tsena omaly ka malahelo azy ary maefa. Ka namanao sy tondra vavinao kosa ve tsy hampalahelo anao reny toa. Ka zay indrindra nge hoa e. Mamenatra nefa ny anao tsy hidipahatra fotsiny azy fa mba hitoetra andro kely any vao miverina aty e. Atao ana moa fa adity zany e. Angingina indray zany atao trano fa andeha ianao. Oy ianao mba te-haka rivotra kely koa fa mahamona aminay na fiainana atao trano ato ry maefa ka. Tsy fifakazono siaingo indray zao tianao ambara am'izao. Voalaza anao e. Enao moa efa babony tanteraka satria tsy mahasamy saraka aminy de aleko zany mandefitra e. Mandefitra ahoana akory ny toa. Mafy angena ampitondra an'le kiala kely iny atao trano ato rehefa le lasa miasa ianao e. Dre, fa inona no nataony ianao? Ary naninona ianao no tsy mba nilaza an'izany tamiko? Karaha ona ny finoana ary maefa raha be tantarany aminao hony Mangidy angena eto ato fa nafeniko anao daholo zany e. Iaingo de voka 7 volana iny koa ve dia vita mono anao ry neny toa. Ka matahotra azy ao aso de karazan'irony olona mahay ody mahery rony kiala kely iniko. Za nefa tsy mba manaka anteherana afa-tsy Andriamanitra rery ihany. Fa inona aloha ny zavatra toy ny aingo tena tsakanao e? Betsaka anaka. Akoatra ny famotsy fotsiny areninao de teny marary miary latsa amin'ny mahazo ara vao tara kely fa masaha sakafonay rehefa tsy eto ianao. Zany ve? Tsy vitan'izay fa sady ampanaoviny raharaha ato no asay manampy an'izavy ao an-tsena koa. Dre, fa izy manao inona fotsiny? Midy amatrano ato izy sy lele lasaka zaratsy nina ry maefa. Maninona tsara hoe ry neny toa. Zany ho e. Iza koa zany lehilahy ampidiriny ato zany izy. Eno tsara raha fa olona saiko anao momba azy fa zay ny tena rainjanany. De ahoana hoy maefa rehefa nilazanao fa tsy maty samy fanotonga manadala ny aingo ao an-tranony zany. Tena nahagagara maka fa tsy nampiraika azy akory ny filazako an'izany Nisaotra fotsiny izy nilaza vaovao tamin'ony fa ho hitany eo ihany izay hanaovana ny aingo. Kanefa tokony tsy hagaganao velively.
vely zany Rafika. Satria nahoana ka? Satria voan'ny ody fity hatrany atapon-dohany ka hatrany am-paladia amin'ny mahefana. Zany a? Eny hatrany anaty tsinay mety mihitsy ary. Ka fa zay tokoa. Dia tena mahery ody fity mihitsy anie zany le kiala iaingo iny. Mbola misy mahery noho ny azy e. Ary zany indrindra no anton'izao fahatongavantsika eto Ambodolo izao. Fa zany aloha eo ihany fa hafa mihitsy le aty Ambodolo aty ka. Hafa hoana raha havako. Tsy napoiziko hoe tanàna ny Taolo efa rava toy izao ny aty ka. Sady mangingina sy mampitahotra izay jerena fa ohatra misy tandindon'olona avokoa. Ka zay no maha-Ambodolo azy aty Rafika. Ary tsy inona fa fanahy maty monina eto amin'ity vohitra taloha ity zany tandidin'olona voalazanao zany. Zany ve? Tsika koa moa efa hariva maty masoandro vao tonga aty ka ohatran'ny raiky dolo ihany ako. Trano roa na telo monja no mitsitokotoko etsy seroa. Fa nanaitra dia ireo dongo pasana maro be ery atsy mitanàna ery. Fasan'ny Taolo taloha naripaky ny pesty reny tety reny ka. Aza matahotra fa atao tranoko angesika e. Tranon-drazana efa iny izy ity ary famatanako isaka makaty. Hay ve. Fa aleo aloha atomboka amin'izay ny fombafomba iantsontsika amin'ny masina fa efa nisasaka ity ny alina koa. Sady za koa reraka ny dinaka ty ny vesaran'ny torimaso raha teo. Dray. Tsy misy matory zany fa sotroy aloha ty tambavy ty e. Ao tonga dia lanio ny atsasaka ty tavango ty e. Dia tsy maintsy hisotro an'ity avy e? Tsy maintsy misotro an'ino ahy ianao raha tia azo mifankatahana amin'ny masina e. Aiza re? Kay, mangidy be izy zany a. Kay, saingy to tsapako maivana sahady ny tenako. Ary ohatra ny tsy te hatory teo indray azaniko. Tambavy mampatanjaka sy mahabe atsainy iny Rafika. Hitako moa ny ala vetivety teo ny avy zanako ary me matanjaka ny saikoko. Hafa kely ny tambavinao ka. Io fa tsy tompony dina ny Rafika ary tanteraka manomboka eto. Tsy fatany fa tambavy fisotronay rehefa ivonkalina ny meko azy teo. Vita ary ny fisotroana tambavy dia inona indray izany no manatraka ka? Andraso ary fa andrehatra labozia sy anemboka reto ody reto aho dia iantso masina amin'izay e. Ka ataovy haingana ary e. Zay. Ary aloha iantso azy aloha. Iantso anao izay ry nenindrakitoka lehibe ny vokalina rehetra. Avy manatony, avy manatrefy fa miantso anao ny zanakao. Oay, tao mikotrakotrana be za mifarafaran'izany ramaka. Tsy hainy Rafika fa ny mpanosavy namako no nafaraka anakotrakotrana ny varavarana rehefa mikoakoaka. Fa misy rivotra varesa inona mahatonga an'izany e? Mangina aloha fa nyfanahin'ny nenindrakitoko izay miditra izay e. Tonga eto Rafika ry nenindrakitoko fa te azo ilay ody mampatory tsy mifora sitraka ao a. Oay, idiran'ny fanahin'izany nenindrakitoko izany angamba ramaka fa atao midiridiry be ny masony. Eka ozy. Za rakitoka lehibe ny vokalina ny tonga eto ka izao ny teniko. Tsy maintsy tetehana amin'ny hodiko ny vatanao Rafika. Ary manambady any ramaka ianao dia omeko anao izay tadavinao ka ahoana. Eny tompoko, manaiko vadin-dramaka ka manaiky aho. Ataovy ary nitetika ho azy ary makanesy eny amin'ny ladoany fa eny any manome izay tadavinareo. Eny tompoko, ho tanterahako izay voalazanao. Mazava aminao ve Rafika ny resaka masina teo a? Mazava ka. Manaiko vadinao ary hitetika ny vatako saingy izany ladoany izany izao tsy fantatro fa nekeko fotsiny ko. Eny amin'ny fasan'ny Taolo falehanay izany ka hiaraka mihitsy sika izao alina izao ka. Fa isory ary aloha ny akanjonao ambony hitetehako kely ny vatanao amin'ny hodin'ny masina.
Hosorako fanafody sy menaka tsara ianao fa asa matahotra. Ohatray tena efa misaratra androtsika vao tafora maka loza zany marina mafy. Inona ny mahalozany zany fefa divana isika vao natory Ravika. Ela nelaka mpivady any sika zao ary vita alina ny fifanaketsika ho ray mandrak'izay. Ena re raha maka efa nanaiko vadinao ary anao tanteraka ankehitriny. Eno ay tesalohanao ane Ravika malalako. Fa tena tsy fahitako ary tsy nahapoiziko aloha ny fivoazika alina iny. Zany ve Ravika? Ay ve ka feno karazana ody be dehibe toy ireny ao anatin'le fasana falehanareo e? Ao ny fanasinana sy fitehirizana ny ody fampiasanay ka. Ao rakitroka no milevina ary ny fanahy ny manamasina ny odinay eo. Fa ny tena tsy napoiziko dia mifatongava andreo namanao mpivoakala rehefa avy naka ody tao am-pasa amintsika. Ka iny ange no ambom-peona ny mpivoakala vety rehefa sasakalina. Tena mahafinaritra ka. Reny no hoe tevolako lava ny kilalao mbola hoe la Ravika. Ay ve ka maro toy ireny no namanao mpivoakala ty e. Fa aleriry zareo nandray aho namany ary velona avy hatrany ny diso ny kirana teo ambony fasana. Nahoana mory zareo ny tsy ho faly. Za koa moa ny tany kafalianaoko zany ka dia nanditsy nahalala sasatra misy. Dia ohatran'ireny foana ve zany ny fiaonanareo aty Ambodolo aty ka? Tahaka ninona ohatran'ireny faly. Indrindra moa rehefa misy asa vitanay izay. Asa inona avy zany fa mba te hiaraka aminareo koa raha maka. Tamana miaraka aminay sady angaho zato vady malalako izany. Ka mahafinaritra le miaraka aminareo ako. Maro tsy tambisaina ny asa ataonay ka. Fa ny lehibe indrindra amin'ireny dia ny mandatsakain'olona. Mandatsakain'olona? Eno a. Fa maninona no hoe asanareo koa mandatsakain'olona ka? Mampitombo hery mivoakala ny fandatsahanay ny olona Ravika. Sady mampisondrom-boninahitra no azahoana valisoa avy amin'ny masina ihany koa e. Ay vare dia le vavy antitra be iny zany no lehibe anareo aty. Iny ve tsy efa 20 taona nefa tena matanjaka sy mavidrika be toy ny tanora. Ineny Krisy ve? Ireny no ela nantsampasana aminy ary efa nalatsaka ain'olona maro. Masino tsy azo hivazivaziana izy ary mahavita zavatra tsy takatry ny saina mihitsy. Zany mampitsiriritra kosa zaniko. Tena lasa mpamosavy tokoa Ravika matoa mitsiriritra ny neny Krisy. Mba roviana re avy ohatran'izy iny e. Ka tsy efa fanombohan'izany fanirianao izany ve zao ataonao amin'ny haingo izao e? Oka fa maran'izany raha maka. Eto ampelantanako ankehitriny ny ody mahery avy amin'ny masina ka ataoko matory tsy mifoto koa iny. Dia tianaiky anaraka mihitsy zany litiry haingo a. Ka impiry averiko aminao fa tsy tianao azy fano eny fa na dia ho taperinao aza ny haiko. Ahoana moa no anaperako ny andriny nefa zanako ny eo ankibondry e. Ary rehefa tsy hanapitra ny haiko ianao dia ndana mandeha amin'izay fa za manelingely tsony. Tsy maintsy makaty foana mandram-piovandry hevitra ka. Fa raha ty lamina sy adam-pinaritra ndry dia ndao hiaraka amiko hanorina ny tokantranotsika. Lehilahy mirediredy sy manonofy atoandro ianao raha zany no antenainao anaraka anao. Mba adiny andry hainko fa hivadika karazam-bibolona ngeny zazaho ankibondry raha tsy mihinana amin'ny fanafody meko ndry e. Nefa izany fanafody zany dia tsy omeko andry raha tsy manaraka andry. Efa nanao ekografia tany amin'ny dokotera fa tsy karazam-biby olona araka izany voalazanao izany ny zaza ato ankiboko e. Toy ny zaza rehetra tokoa raha ny sary hitandry tamin'ny ekografia saingy tsarovy fa ny rako no mikorinao aminy. Ary hivadika karazam-biby olona tahaka izy rehefa teraka. Fampitahoranao aho fotsiny izany e. Seria fantatro fa hanenina mafy maefa raha fantany fa karazam-biby olona zaza teraka indry. Tsy tia andrisy le zaza mihitsy izy ary anilika andry ihany koa. Mene
mety hatramin'ny fianakaviana aza. Tsy mino an'izay voalazanao fandana amin'izay ianao a. Manahirana koa raha misy olona tonga eo. Sady za koa andro ny sakafonay hariva e. Eny ary. Rehefa tsy anaraka sy tsy anambady andry a, dia roso amin'ny dingana manaraka. Dingana inona koa zany? Filazako amin'ny maefa momba ny zaza Wakibo ndrika. Ndray ry Fano. Inona e? Miamotika amin'ny fiainako mihitsy zany ataonao rehefa tsy manaiky anao a. Ataoko tsy asa tsy an'olondry rehefa tsy manaraka ahy. Malotika ana mijery anao ara ry Fano a. Miangavy anao mba hivoaka ny tranoko. Ay, misy vahiny ato. Manao ahoana toto? Salama tsara fa nareo manao ahoana e? Zao hitanao amin'ny forme misaorana eny a. Sady mba mitsiditsidika ny renjanako koa e. Ry Fano a. Inona? Inona ny olana fa efa arakirany zany rehetrarehetra zany. Mahaiza mifandamina fotsiny re nareo a. Inona moa tsy vita amin'ny fifandaminana e? Mahagaga fa to tsy manisy olana akory toto Rafika. Ary fifandaminana inona koa moa tiany ambary. Ilozako aloha nareo mianaka fa andeha amin'izay aka. Mandra-piona eny a. Ary mandra-piresaka ndraiky iry haingo malala koa. Mandra-piona re anako. Toto Rafika. Aza sahira-tsainy ndry fa tsy asiako olana raha ny aminareo e. Taloha ny sarotiny amin'ny fahatongavany indrenjanak'indry natao trano fa tsy izao tsony. Fa nahoana kosa ry toto a? Satria mananjomba hitsidika ny renjanany kosa izy ka. Ary aza matahotra indry fa tsy hitantarany amin'ny maefa ny fionanareo teo e. Eny e, tsy aveniko aloha fa efa manamafy fa misaotra anao ry toto a. Tsy isaorandry aho zany e. Ary aloha andeha hanokona sakafontsika hariva fa mety reraka sady nahoana koa zao ianao io vao tongako. Aleo zany hanokona ny sakafontsika fa ianao efa mavesatra be io indray ve no isahitrana amin'izany ry haingo a. So dia tsy mety zany ry toto a. Ianao aneka vao tonga avy lavitra e. Ianao indray kosa ve nanao rara? Aleo ataoko fa aza misahirana ianao anaka. Ndry. Ary inona moa zany no nampiova ny toto lasa tsara fanahy tahaka izao? Tena niova mihitsy ny toetrany e. Isolaka anzy vetivety dia hikarakara ny sakafontsika any an-dakozia avy eo ary. Dia tsy mampanina anao zany raha ho atsatsena vetivety hanampy any zafy. Mandehana re anaka fa vitako foana raha izay fandrahoana sakafontsika. Eny ary fa andeha ho any an-tsena aloha ary toto a. Andehana re. Dia falery manko tena rikala haingo fa zany andro ny sakafontsika. Ho hita teny eo fa asiako lodindra kitroka ny sakafo an-tena. Ary atorotsy ny fo tena an'io fa ho hitantsika eo zany. Andriamanitra, karazam-biby olona marina. Toy ny rajako be ny vatany sady feno volo. Mena be ny masony. Lava ny tanany ary mivoaka vango koa ny vavany. Aizany alehako fa manatona izany. Fonjeo e! Fonjeo! Yaingo a! Yaingo! Manofy ratsy indray nga ianao io? Tena nanofy ratsy tokoa ary maefa. Fa mifiry marina moa izao andro izao. Amin'ray ora maraina izao fa nanofy ratsy ahoana indray ianao teo ve? Dia olazaiko amin'ny maefa amin'izay ve ny marina e? Aleo ranga olazaiko azy fa mijaloatra ny saiko a. Dry, ary toa tsy miteny ianao? Ka nanofy karazam-biby olona ary maefa. Nanofy nahita karazam-biby olona? Ka tsy docteur Karine naniova ho biby olona tao amin'ny laboratoire ary ve no azonao nofy? Tsy izy fa ny zaza tato akipoko. Ny zaza ho akibonao ahoana hoe? Nanofy niteraka tany amin'ny hopitalo ny ary e. No ny tafavoaka hono ny zaza tato akipoko dia tomboaingana be ny vatany. Mirona 3 minitra motsa dia toy ny olon-dehibe sahady izy ary nitsangana sy niova ho karazam-biby olona. Zany ve? Ie, nanantona izy ary ohatry ny andeha hamono ahy dia samy antsy vonjy teo iny. Aza atao mampitomany fa nofy raha tsy ho tanteraka zany ry haingo a. Tsiry maefa, tena mety ho tanteraka izany ary mampahory ny saiko. Iza no afaka ilaza sy anampirofo fa tsy maintsy ho tanteraka izany e. Ifanka. Fano? Nanofy ny resaka taminy angaha ianao teo? Tsy nanofy azy fa resaka tamin'ny vatana tato an-tranontsika ary maefa. Fona aminao ary nanafiny hatramin'izay fa efa tonga tato an-tranontsika Fano ary ny taona hanaraka azy fa sana noho ny ato akipoko.
Tsy misy fonanao zany fa efa fantatro ka. Fa ahoana ny nafantaranao azy izany? Aka iny ny tono ny tantara tamiko e. Eveka efa nitantarana izany taminao Tonton Rafika e. Mba enjana koa izany. Efa ela koa nifantatry polisy fa tsy maty faniko. Tsy hitapopoka tao amin'ny tranompaty nisy azy manso mifatiny tao aoriana nafaty azy. Nataonay fikarohana rehetra ka nisy ranom-panafody hafakely izay hitany tao amin'ny laboratoaran'ny dokotera Karim. Ranom-panafody hafakely ahoana izany? Araka ny filazany manam-pahaizana nasaina nandinika azy dia fanafody mpamorona sy ela farany sy aingana le izy. Angaha. Nanindro tena tamin'io ranom-panafody io fa nitalohany nanolananao sy nitfirako azy. Ary afaka ora visy dia velona indray. Fa Karina kosa ve tsy nitsindrona tamin'izany ranom-panafody izany matoa tsy velona intsony tao aorian'ny tifiranao azy? Na dia nitsindrona tamin'ny ranom-panafody azy izy dia tsy velona intsony satria nitifiriko indroa ny lohany. Fa ny kosa teo amin'ny tratrany ny voatifitra. Ka raha tsy niatidohany mihitsy nge izany ny voan'ny bala dia mety ho velona trano izy ary. Ka raha tsy niatidohany mihitsy nge izany ny voan'ny bala dia mety ho velona trano izay nanindro tena tamin'ny ranom-panafody. Izany tokoa satria miara-miasa amin'ny atidoha ilay fanafody mpamorona sy elaingana. Ary izany mbola nahavelona ny fansi ny nahafahany nandositra tany amin'ny tranompaty. Fa nahoana ngeno tsy mba nilazan'izany tamiko hatramin'izay ry Mahefa? Satria noveriko fa mety ampikirorony sainao izany sady tsy ambarakely ny asany raha teo. Fa lazao amiko tsara hoe nyresaka fany taminao. Dia tahaka izany ny resaka nataon'ny fany tamiko ry Mahefa. Efa intelo izy izay ny tonga tato an-tranontsika. Saingy nafiainiko anao moa izany sao dia hanovany fitiavanao any fahalalana fa mety hivadika karazam-biby olona ny zaza aterako. Ahoana moa ny hanovany fitiavako anao amin'izany ry aingo a. Tena fitiavana no nitiavako anao fa tsy hoe fitserana no bevoka tsy fidiny akory. Ka ianao tsy nananjary vitsy teny sady lasako sitony saniko. Ny amafin'ny asa amin'ny maha-komisera any na tonga an'izany ka ialako tsiny aminao akery aingo. Fa dia mafitaky n'inona nefa ny asanareo e? Mila ho isan'andro ange izay polisy no mahita fatin'olona tato ato e. Izany dia olona vonoina avokoa. Ary mitovy ny fomba namonoana azy. Nidritina ny rany ary nalaina ny avokaviny sy ny fony. Dia andrangotra be eo amin'ny tratrany moa tsy lazaina intsony. Ka tsy fany ve mahavandoza tahaka izany amin'ny mahakarazam-biby olona azy ry Mahefa? Izy mihitsy sady eo ampikarohana azy fantatra ny polisy amin'izao. Efa fantatra ihany koa fa makatao tranontsika izy ary efa mamelatra fandika ho azy izay. Ay kosa. Mijaly saina maneritreritra mihitsy nge hafa tsy afeniko anao e. Alamino no sainao fa efa misy polisy alefako misava foana ety amintsika rehefa miasa alina ka. Tsy izany fa ny brigadier Nadia sy ny Agence Ovelo. Izany ve? Kanefa tsy ampy ampilamin-masaiko izany ry Mahefa. Tsy mampitombo-tsaina any momba ny zazato akipoko sady efa indray sy volana izy izao. Fantatro fa manahy ianao sao karazam-biby olona tahaka ny fany no zaza teraka ao e. Nefa ahoana hono dokotera nampisafy sy nanao fitarafana ny zaza akibonao? Nafeniko anao koa angefa efa ela any tsy nandeha nisafy tsony e. Tre, fa nahoana ianao no tsy nisafy tsony? Ka nilaza tamiko raha toko hoe aingam-pitombo be hono ny zaza tao takipoko sady efa feno folo sahady ny lohany tamin'ny fitarafana nataoko farany. Nefa nge vao fito volana ankipoko tamin'ireny e. Izany ve? Hatramin'izay teto tsy nandeha safy tsony efa tsy dia andrena hahita zavatra fahafa amin'ny fitarafana ny kipoko. Manamafy ary Mahefa sao hiteraka karazam-biby olona. Mbola eto hanampy anao fa aza mitomany raingo. Ao fa fako ny ranomasinao dia oako izay fa mahakamo raha enony antoany any efitraniny ihany ny fitaomanino. Sanano fa raha tsy niantso fojy teo aza tsy reny fa matory be angamby iziko. Amin'ny firy marina aloha izao e. Traso hoe fa ary indresaka tetsika roa fa efa amin'ny telo ora maraina ka izao. Andre, ary tsy varavara-kely amin'ny efitrano Tonton Rafika ve izany mifoha izany ry Mahefa? Izany mihitsy ny fandrenesako azy teo ny fosahady fe ny tosa misy inony e. Aleo hoe ho jereko. Ohatray, fa maninona ianao ry nenitono? Avy any tokotany fa maninona indray e? Avy any tokotany ianao ko maninona no tsy niditra tetsy amin'ny varavarambe fa eto amin'ny varavarakely eto? Ka tsy tiako hoe sao dia manaitra anareo raha mikatrokatroka amin'ny varavarambeko. Fa naninona tany tokotany anefa ianao e? Amin'izay mitafitapaka ny miso menaka ny vatanao. Ny volo amin'izany misaviritaka ohatr'izany. Si, olona avy natory ve tsy saritavola aminao e? Sady mafana be ihany matoa mitafitapaka dia nosorako menaka ny vatako mba tsy ho lamoka. Dia zay. Dia inona natao tany ivelan-tany hoa? Naharary ireny kipoko dia namonjy kabine fa aza eo ianao be fanontaniana eo e. Ay,
sady olopady anao ange ka ina ny tsokonovana ho aty anefitra aty e. Eny ary zay va ilozaka ianao Ndiana mihitsy e. Saika loza marina raha fantatry mahefa teo fa vao avina misavy a. Ary haingo tô tsireko mihitsy ka. Sa nandaitra ihany le mampatoritso ny fona ataoko tamin'ny sakafony maly hariva. Afananinona koa ny entony mitomany vomaraina ao an-dakozy. Eno a fa misy inona ry so dia tsy zakany kosa ny tena nataonao azy ala tao amin'ny efitrano. Fanontaniana tsotra ny antony ny voantany atokotany no nataoko dia ampitomany azy ve zany? Mba hafahafa koa aloha iny fivoahan'ny alina e. Aleo jereko fa tsy azoko mihitsy zao mampikokoko azy vomaraina zoka. Fa misy inona indray ry ny nitony ny mitomany vomaraina ianao a? Loza fa maty tato ny sakatsika ary mahefa. Maty ve Mimi? Tena loza koa zany marina. Afanan'inona izy ity? Dia asa ry anaka fa izy efa tsy miaina tsony io a. Tena salama tsara nefa ny fahitako azy ity maly hariva fa dia mahagaga zany. Indrisy fa maty ilay sakatsy fakory mahefa. Tsanarany kosa hoe. Fa misy ina tao an-dakozia ato e. Asa rery haingo fa maty tamin'ny katsy hoe ahoa Mimi a. Zany ve? Arina koa zany mahafaty azy. Nisy nanapozina mihitsy ty saky ty fa tsy mba maty foana ohatry zao ka. Ka izy ary no iveriny eny to fa hoe hanome pozina azy eo e. Ka iza moa fa tsy haingo e. Andray ry toto. Hita fandry e. Indriny nanome pozina n'ity saky ty. Fa ahoana moa zany nilazanao fa zany nanapozina an'io saky io? Ka tsy ndriva eny namahana sakafo azy maly hariva e ha? Ekeko fa zany nanome sakafo azy maly hariva satria tsy te hihinam-bary amin'nanana fa naloloy. Tena nomezako any Mimi ny anjarako fa dite sy mofo fotsiny no nohaniko. Ka tsy efa tetika nomanina meloa ve le hoe maloloy mba tsy hihinana andriny vary nandrahoiko dia nasindrim-pozina ve hoe ha? Zay filazanao azy tsy ahoako fa tsy za fotsiny nanapozina an'io saky io. Dia za indray zany nanapozina azy. Enao no miteny an'izany fa tsy za velively a. Ary aoko tsika tsy fanendrikendrika mihitsy. Aoko zay ry izy mianaka fa tsy ampiverina Mimi efa maty akory ny famalinareo a. Ka miseho be famalinana ianao ry mahefa. Efa hita zao fa efa tratrano marina. Tsisy afa-tsy ny olona tato an-trano ihany navita namisavy an'io saky io. Karaha zany no izy dia zange zany ny saika maty nisy namisavy satria anjara sakafoko no hoan'io saky io e. Dia za nahandro ny sakafo maly hariva indray zany lazay indrifana nisy pozina ny sakafo indry. Asa aloha fa Mimi no momeko ny anjara sakafoko dia io maty io. Oka ho azy ay fa tsy hitondra ninona kory ange ny famalinareo e. Tena tsy tantoko tsony ny aramonina amin'io vehivavinao io ry mahefa fa tsofiranao hamonjy ny fodinany am-paratazana mba marina e. Zany veriny eny e. Satroka hitazona anao eto amiko. Kanefa mora ny andeha hody mitianao dia tsy mitananao a. Fa ny avatina tsy raha monina e. Zany mba teninao. Ka aleo misoroka zay mitsabo e. Aleo mahita anareo mianaka amin'ny sara toerana tsy misy raorao. Toy izay aramoniny eto fahavalo. Eny ary e. Andeha hody any tanàna ary fatakalonao vehivavy sakaizam-biby olona ty solondrenina olombanina anao e. Atsany kosa ry neny toa. Zany no izy e. Ary ho hitanao fa anenina tsy ho ela ianao. Dia zany ny zavan-tranga ramaka. Mba ny voakalina ary nanantena fa hiaraka tamiko le saka kanefa tsy hitako. Ny hevitra fa vao hita ao an'efitran'izy roa ka efa maty tao an-dakozia. Lalina indray zany Rafika. Haingo ny mikendrenao atolo tsy mifokona anjo ilay saka ny tapitrano tsy fidiny. Tena nalahelo ange ary vakery fokona hitan'le saka maty e. Aza malahelo saka maty fa nikary mbola betsaka Rafika. Na zany azako. Tena mahery andro sy mahay miskidy mihitsy le kiala haingon-doza iny. Ao matoa mbola tsy voan'ny ody mahery nataoko tamin'ny sakafony. Za nefa nanantena hoe efa vita zay ny amin'ny rakala kely. Inona kory ny vita teo fa vao maika raha midingin-dramo angamba izy ao fa nilozako ny tranony. Azo tanteraka zao ny laka. Ka zay koa ny nahavoanao. Ninona ny nahavoaka? Tokony janon'andro maromaro ianao vao niala tany. Dia hitantsika indray ny anovana azy. Ka tsy nisy hevitra nankenesako aty aminao aingana raha tsy nangatatsotra ny tamin'ny mahefa e. Za koa efa manana anao raha teo ka tsy zarako aza ve
tonga ifindra lasy aty amiko ianao e. Tsy hainao rery fa nazako aza Kiramaka. Zay le hoahy. Tena nalahelo anao mihitsy atany fa hainao nga ahoana? Zany a. Any ka maivana ery ny diako nakaty Ambohijavona. Fa tsy nakany Aparatazana. Raha maka koa le retsy ohatrany tsy mba maniny ery ka. Manadroadro indray. Anafatranao akaty azy ataoko. Maika fa tonga tsy natsona toy izao ianao raha vikineko. Tena faly fa tonga ianao sady isy feonamben'ny vocal mihitsy eto an-tanàna raha pitso. Zany veranga? Isy vocal vaovao raisina matsy ka ho avy anotrina ty neny Krisy sy ny vocal namantsika any Ambodifiry. Nay tonga kosa zany fa tena lanonam-be ngam zany matoa nanasa andrineny Krisy nareo a. Zay ne hoahy lanonam-be tokoa aloha satria tovavy zanaka mpanefo efety no raisina amin'io e. Tea mahalifatany ravavy noho ny rakala kely ka ilatsako vocal manomboka izao. Vare inona aloha ny hevitra mikala iaingo any Antananarivo raha maka? Tiako taperina mihitsy ny datin'andro ilay mibobotangeny fa mampidika izo amin'ny mahefako. Raha ny fampiasana ody aloha no aminontsika azy dia hanahirana ihany satria ianao efa tsy antsony no mipetraka. Dia inona ary zany ny hevitra e? Tsy misy afa-tsy ny famonoana azy mivatana ihany raha vika. Sady ilayntsika koa ny vao masin'ny zaza ao ankipony fa reny ny fanaovana maso be tsy mahitako. Zany ve raha maka? Ko tsy ndeha homanina nitetika dia vonoantsika mivantana any le haingo tsy vaniny raha izaniko. Masabary mainty kotozy sika izany fa izay tapako ao dia herako e. Azafady aky maefa fa ty antany fotsiny aho hoe mody aty an-trano ve ianao sa miasa lana io? Efa mivalo mantsy izao. Allo? Maheno ka? Efa ody hoe ianao izao? Ok, ary fa miandry anao ahy e. Biso. Ndry. Fiza kosa ny mandomba ravarana amin'ny andro alina izany. So sanatria ka ifandray ary ny tonga natala amin'izao andro alina izao. Aleo aloha antaniko so olon-dratsy izao ka. Izaka izao e? Zara viky nentoanao ihany re ty anako. Totora viky ve izao? Sa ihany re sombinaiko fa mba voaira sitraka ao a. Nanenina tamina taoko ka tonga ifona aminao re. Aleo ranga voaina fa tena mitoloko mampalahelo ery izy zany a. Andraso kely vetivety ary ry totoa. Mandro soatra ianao e. Androso tokoa moa zaniko. Ohatra e. Ay ve ka misy olona miaraka amin'ny totoa e? Manahoana ianao tompoko? Manahoana ianao ry kalakely e? Ianao rery angano ato? Zarery ny ato fa iza moa ianao azafady? Sy raha andry momba azy fa tonga amono andry zary le vanity a. Amono ato koa ve ny antondianareo manisy temaina anareo e? Zany tokoa ry kalakely a. Ary aza miantsy vonjy eo fa tonga dia lerako amin'ity antsy ty avy hatrany fa tsy misomonga. Tsy lava lela be marina. Mifonareo fa aza finoanareo ahy e. Tsy mila tena velona tsony ary iaingo fa anio ny farandro tena. Sady ilainay koa ny vao masin-jaza ao ankiby tena. Ary anato nanao ina ty ianao rangaty a. Aza manantona hainao e. Tonga dia tsy atoy amin'iny antsiny ny tenda soa miantsy vonjy eo raha maka. Zany mihitsy fa tonga ao zao e. Ataonareo iny haingo. Ohatra e marina. Ary adinitsika ny nanidiny varavarana. Tsisy idiranao zao ry tovolahy fa andany ianao mivoaka any a. Ay mikasa moniny reniny zanako nareo. Apetrao moramora ny antsy lava leliny rangaty raha tsy tahita loza amiko eto ianao a. Ela tanaponindray nene tsy mandrawana. Andianina mivoaka so fitaiko amin'ity antsy ty eo a. Andamy kely ary mba ho hitako e. Oay, to mba endrika trako tondratsako be le zazalahy ty. Ora vika. Aleo tonga dia otsoroko amin'ity antsy ty fa iza no fahateto e. Iny an'la le karazam-biby olony ty fa ohatray marina.
loza fa voray antopo tanako tanatsy tandremo raha maka fa tena biby io tandremo maty ahy maty ahy maty Andriamanitra tena loharany faniny tratran'le rangahy nalainy ny fony Losina reto izy tsaky andreneniko fon'olona karazam-biby tsy vanity vadiko ary fery koa fa vanao ry totoso io ahitanao loza aminy eo tsy raharahako zany ry kialakely ty fa tena ihany na tonga zao zavy efa ny fankahalana ho atafa oatra izy roa miaraka ary le matesa faingany ty zany mba vavalera matoa ty marina zao ny vadiko nafoko tao anatin'izay ny ty maso raha tsy nisakaza tamin'io biby ratsy io tena tezaka ho ary nivokatry ny vavanao fa manantona anao izy io oe manantona izy marina aiza nalehako tratrako eo lary le karazam-biby olo ty mienlary maefa fa nahay tonga angany ianao ary foanao somatsara ny lohany ka mbola variana mona neny to dia vao kendriko tsara teo amin'ny lohany ka tena saika maty ary reto marary tamoka kosa nkidiko sanatry maefa manaikitra be mihitsy fa marary ahoana koa nkibonao marary mila faty ahy sanatry maefa maty ahy tena mety jazy ianao andao aingana ho any amin'ny hopitaly fa ianao kosa ary neny to dia lakotsy fa zany efa tamin'izany ny polisy akanao andrery maefa fanahoana dia aka ny polisy namon'olona ange any maefa any amin'ny komisaria ianao manazava an'izany Maefa tsy naninona vianao ry tsy maninona fa aizany zanako mbola karakarain'ny mpampivelona sy ny dokotera tsy anevitra tsy le zaza fa makay aloha ena tsara ka tiako hitany zanako mbola ho hitanao foana izy fa aza maika ary iaingo sary-piterana ange ianao ka voatery didiny saika loza raha tarakely fotsiny fa tonga apatsika tety amin'ny hopitaly maefa ahoan'izay aky tsy sampona na hafahafa ve le zaza tsy sampona izy aloha saingy ahoana somary voloana kely ihany ny vatany ary efa misy maniry ny nifiny voloana hoe ny zanako ary maniry nify sahady losina rety aza taitaitra aloha ianao ry aingo ka tsy fambara ve zany fa karazam-biby olona ny zanako ry maefa karazam-biby olo zany izy ahoana fomba ny zaza voateraka ny somary voloana ka ary izy maniry nify zany sahady tsy ava-baovao zany fa tena misy koa ny zaza maniry nify hatrany amboake tsy mampandra-saiko zanatry maefa marina tokoa ve zany ny tenin'ny fany fa hiteraka karazam-biby olona fa nahoana loatra ry Andriamanitra ny tena ampitondrainao mangidy toy izao aza mitomandry engy fa tsy mampitondra an'izay zavatra tsy zakatsika izy ka tsy zakako tsony sao manjoa zao iaingo alamino ny sainao fa tsy karazam-biby olona ny zanakao hatramin'izao dia tsy misy fanamariana manokana nataon'ny mpampivelona sy ny dokotera noho izany dia zaza ara-dalàna ny zanakao ka aza be ahiahy loatra kanefa dia tsy ho afaka mihitsy ny ahiahako raha tsy hoe ahoana raha tsy hoe tsy zavatra fahafa mitranga momba azy ao anatin'ny roa taona ao anatin'ny roa taona ka aorian'izay vao tena vonanambady anao matoa ampiteny an'izany dia satria tsy tiako takona ny masoandrom-piainanao raha sanatrika karazam-biby olona tokoa ny zanako dia aty amponja tokoa ny efa rako marina tsy nahafaty olona kory ve dia gadraina toy izao nefa tsy rariny kosa izao ka aleo fa raha tonga mitsidika ity maefa dia asaiko mitady lalana moana sady ohatra ka tsy izy indrindra ary ve iny tamin'ny manantona ty iny efa ora famangina tokoa ka izao ka manao ahoana ianao tsy heriny ny toa zaho migada tsy fidan'izao re anaka faly aloha fa mba tonga mitsidika ianao ary teraka somatsara ihany ve iaingo ina mory neny to ny antony anontanianao ny momba azy nefa ianao azy efa mifofony ainy enao koa anaka dia efa mahasika ery ka sy olondreninao angeaka manam-pahefana-nontany anao anomboka indray ianao sy ny fahefandray aman-dreny ka zany no izy ka
Adinao ve fakamboty raisireny fonombola zaza ianao no ny fanafianjolana anjoandry zareo? Ary zany na lehibe sy natafitanao toy izao? Fantatro sady tsy adiniko zany ry Nenitoa, ary zany indrindra koa no nanaovako polisy. Zay indrindra mantsy ho aho. Fa ny antondihako ankoatra ny famanginanao dia zany famaly valianao mipiambina ny fonjy ety zany. Tsy mba manaiky mifandaminana ety hono ianao raha nitatitra azy fa be famaliana be, sady mireharefa komisera ny zanakao. Zany mihitsy ka komisera ianao ary zanako. Dia zany ny andrahonanao mipiambina ny fonja hoe tsy maintsy tafavoaka aingana ety ianao, ka hotorianao sy hogadrainao izay mpiambina mampijaly anao. Ka tsy marina indray ary ve zany? Ary tokony avoakanao ety amin'izay amin'ny mazanako anao Mahefa. Maninona tsara hoe zany ho aho, tokony avoakanao ety amin'izay aho. Ianao moa mbola sahirana nitondra ny kiala iainko teny amin'ny hopitaly ka nanara-poery ny polisy namanao nanao fampitorana sy nampigadra ohatran'izao. Asany ataony ary lalàna ny nampiariny ry Nenitoa. Na zany aza dia tokony mba nidinihandry zareo ihany ny mahareninao ahy. Ko raha tsy raha-mpianakaviana izy tiako. Ely zany fa avy tato ary Mahefa. Ampy azy telo andro ny janonako taty izay. Miala tsiny ary Nenitoa fa mpitsarana no manam-pahefana moka anao aty. Ka resa izay olona ambony fantatrao fa tsy mahajanona aty zava-avy antitra ity Zany tokoa mavoantsika gasy. Everintsika fahazengarana manokana ny havana matsakaizana dia mandika lalana tsotro zao aza. Dia tsy mamenatra antsika manao trano sy kolokolo fa hoe mpiavana na mpinamana. Ka zany ry Mahefa ny tena fihavanana. Iso zany afana amboaka na amboan'olona rehefa vandana dia kary ry Nenitoa. Dia inona fotsiny ary zany nalehanao aty raha tsy hamoaka ety am-ponjaka? Tsy namono olona nge ho azy ary Mahefa. Na matinao na tsy matinao iaingo dia efa enjehan'ny lalàna ianao satria efa nanatanteraka amin'ny fikasanao amono azy na dia tsy tanteraka azy zany. Dia tsy hamoaka zany ianao. Ary anary ty solondreninao mandry ety am-ponja. Ny fitiavaka anao ihany ange na tonga nanao andrendry Mahefa. Tsy tia hitaiza karazam-biby olona mantsy ianao. Sao dia ny fonao diso makala sy ny katsaka hain'olona kosa ny tena karazam-biby olona ry Nenitoa. Mampalahelo ianao saingy tsy afaka hamoaka anao ety. Ka ho voainy toetra anao raha mbola tianao ny amangiko anao. Andray, dia afaka firy volana zany vao mahazo mody any am-paratazana ka. Miankina amin'ny didim-pitsarana momba anao zany. Ary aza manantena sazy amam-bolana fa amataona satria fikasana amon'olona nefa tsy nahafaty azy. Dia eloko ihany eo anatrehan'ny lalàna. Andray, vera favinjery Mahefa. Fona aminao sy haingo fa avo ety. Dia ety am-ponja ve nandaniko ny andro keliko sisa. Voyary Mahefa. Miala tsiny fa tsy misy azoko atao afa-tsy mitsidika sy mivavaka ao anao ry Nenitoa. Mba mibebady ho vainy toetranao fa mbola tian'Andriamanitra ianao matoa kapohanao zao. Zay no afatro fa veloma ianao dia Mahefa. Azy ilaozanao ary Mahefa. Mahefa. Inona tsony aoko tsy zakako sao ka. Tsy zakako Dia zany ny favaka hitalahoko aminao Andriamanitra. Roa taona no nahaterahany zanako. Roa taona no nitebitebeko raha karazam-biby olona marina izy na tsy. Dia azy tanteraka Mahefa ary manantena ny ivatianay. Anio no mivaly ny fitoriana fahatelo farany atao tamin'ny setrakely zanako. Ankinko aminao ny valiny Tompo. Ianao mahalala izay mahasoa anay. Andre, ary misy olona mihitry zany fa aleoleo fa vako aingana ny ranomasoko. Tonga nareo mianaka. Ka nanao ahoana hono ny valin'ny analizina atao farany tamin'ny zazina ry Mahefa? Aloha raisy dia apatoriatsy ampandriana renko. Resy toriteny an-dalana izy dia. Ary ho raisiko izy dia apatoriako Ary mavesatra ny setrakely zany. Sahy ka nanao ahoana amin'izay ho any valin'ny analizina atao tamin'ny farany. Ndry, to tsy miteny ianao fa milatsaka motra ny ranomasonao. Mahefa, dia sanatria ho karazam-biby olona tokoa ve setrakely Lazao amiko moa fa voatany Mahefa ho miteneny ianao ka. Misy vaovao ratsy rienko. Fa vaovao ratsy ahoana Tsy normal ve zanako fa karazam-biby olona hoy dokotera.
Tia mivalony fitilinana tao taminy ka. Tsy andray ny taratasy iny afa tonga dia lazao amiko fotsiny izay momba anjanako e. Tsy misy atahorana ny aminy. Tsisy atahorana kanefa misy vaovao ratsy ho ianao ka. Sady maninona koa no milatsaka ny ranomasonao? Latsaka ny ranomasoko satria nahoana e? Naharay vaovao fa maty andro amin'ny marainy ny to. Zany maty hoe Nentoraviky? Maty ny aretim-pony izy. Efa tsy salama raha teo moa fahitako azy farany teny am-ponja. Andray, mahaiza miona fa mbola eto zavady malalanao. Vady malalako ianao. Ka raha tsisy atahorana tokoa ny amin'ny setra kely dia lazaiko anao anio fa naiky ny anaovanao andrara-panambadiantsika ary ho vadinao mandrakizay. Zany ve? Eno misaotra renga. Mametoky anao fa itiany zanako ho tonona terako. Tsy nanaranaka tamin'ny setra kely le sela mahakarazam-bibiolona ary zazara-dalàna tsy misy atahorana ny aminy no dokotera. Zany tena dia raiko sy sorako manokana ianao Andriamanitra fa ny an'ny vavaka nataoko fampitahorana fotsiny nataony fanono mba hanambadianao azy ka inoko fa mifarana treo ny tebitebinao nandritra n'izay roa taona izay. Marina mihitsy zany fa tohatra ny reny nisy enta-mavezatra mataony reny ny ala tamiko ary avelao mihitsy loha miana sy hanoroka anao ka mahisa. Ahoana ke? Tiako loatra ianao. Za koa ke tianao rengo malalako. Karazam-bibiolona. Tantara nosoratany Axiel. Maolitiana nomenjanahary, tolotry ny avo, miaro nomenjanahary miaraka amin'ny Daniel, Kabanta Maeva, Antitavita Mikael ary Rafens. Nandra izy eo mihaja sy ho mendrika, nandrindra ny lafiny ara-teknika, sarobidy tsy dia lahy.